Miarabanao Lalatiana ary manao ny fitenena anaraka an'ity fandarana ty amin'izany faneho-kevitra sy fanadihadiana ataonao izany. Miaraba ny rôle merciaire zavalasy mbintsorana avison miaraba ny toketsy amin'ny lafiny teknika miaraba ntsika rehetra izay manaraka ny fandarana anao ny fitenenana amin'izao maraina izao dia misaotra mampiatrano tompotrano amin'ity maraina ity resaka manodidina n'izay fifidianana be ny tanàna izay sika amin'ity maraina ity hitondra ny faneho-kevitra zany amin'ny ankapeny ary mba hiezaka mihitsy amin'ity androany maraina ity mba hamaly an'ireo resaka rehetra izay nandeha manodidina niny fifidianana iny. Ny voalohany zay minona maromaro na Lalatiana Rakotondrazafy fa mba mamaky ny olona ny haino azy dia ny mety sy hevitrao manoloana ny valim-pifidianana mbola tsy ofisialy mbola provisoire misy eto tapitanànan'Antananarivo satria anao kandidata natolotry ny fikamana freedom teto tapitanànan'Antananarivo. Voalohany indrindra aloha raha sitraka ao rôle merciaire dia mamela hitondra fisaorana lehibe herapo-eran-tsaina vokatry ny fo ho an'ireo rehetra izay nandaja-bato ho an'ny Lalatiana Rakotondrazafy sy ny lista freedom teto amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Zava-dehibe loatra ny nafahantsika naneo an'izay safiditsika izay zava-dehibe ho anay indrindraindrindra ihany koa ny nafahanao nampiseho an'izay fahatokisanao ny fikambanana freedom izay zava-dehibe no nandehananao nanatotosany adidinao nametraka izay safidinao zay tamin'ity fitantanana ny tanànan'Antananarivo renivohitra ity. Misaotra indrindraindrindra fa hiezaka ary manome toko fa tsy andiso fanantenananao ary ezaka homendrika an'izany fahatokisana napetraka ao zany tao anatin'io fifidianan'io ninninona vokatra ofisialy mariako tsara manko fa mbola tsy ofisialy ny vokatra amin'izao fotoana izao fa ny filaza zany dia hoe mitarika ny kandidata Lalora Valomanana zany kandidata ny antokotiko Madagasikara eto Antananarivo renivohitra eo amin'ny laharana faharoa kosa no misy atsika ato anatin'ny fikambanana freedom. Mbola tsy tena afaka manome taremarika satria ny hatramin'ny maraimbe zao dia mbola any amin'ny 90 isanjato ny maherikely ny birao fandatsambato teto Antananarivo renivohitra no voaray zany hoe mbola miandry isika zany eo amin'ny ataotsika hoe androany angamba na rampitso vao tena feno sy ataotsika mivoaka izay vokatra tsy mbola ofisialy vokatra vonjimaika izay mariako tsara ho antsika rehetra fa mbola misy rehefa aveo ny recours isan-karazany izay tsy maintsy apetraka satria nareo ihany teo rôle merciaire zafilany no nitsotra fa tena ity ny fifidianana be anomalie indrindra be tsy ara-dalàna indrindra be gaboraraka indrindra ary be zavatra tsy tomombana indrindra raha tsy resaka afa tsy lelisy mpifidianana isika zany hoe mbola andeha daholo ny recours samihafa zany mbola tsy afaka milaza isika hoe io vokatra io zany ny vokatra ofisialy ho an'izay tanànan'Antananarivo renivohitra misy antsika sy nilatsantsika izay na izany zany dia mamela merina an'izay fisaorana izay ho antsika rehetra izay nandatsabato ho an'ny lista freedom ho antsika eto Antananarivo renivohitra. Mamela ihany koa mba hisaotra ny ekipa rehetra isika rehetra izay niara-ny entana niara-ny asa tao anatin'ny azakazaka ao amin'ny fifidianana iny. Misaotra ny vady amanjanaka, misaotra ny ekipa ny fikambana freedom rehetra, misaotra ny candidat tao anatin'ny pré-liste amin'ny conseil municipal na ny flankevitra ny tanàna rehetra. Misaotra tsika namana mpanao gazety rehetra izay niara ny sala tao anatin'iny hetsika izay natao iny. Misaotra ireo nanoana rehetra tsy akanavaka zava-dehibe mihitsy ny ataotsika hoe fiarahamentana ary tsoroko mazava eto fa dia mirehareto koa manana antsika rehetra tao anatin'izay fiarahana mientana izay tamin'iny fifidianana iny. Zay ny fisaorana rôle merciaire. Ny lafin-javatra faharoa izay apetrako amin'ity maraina ity raha sitraka ao dia hitondra fanamariana roa telo aloha manodidina ilay fikarakarana ny fifidianana
izay vao ndeha ataoko hoe hitondra famakafakana anga zany amin'ny fomba fijeriko zany an'iny fifidianana iny. Zavatra voalohany aloha izay tsy maintsy mariana rôly mercia ambany be ny tany fandraisana anjara ny mpifidy, tsy ny oatra ny 300 isan-jato izay tany fandraisana anjara ny mpifidy izay tao anatin'iny fifidianana be ny tanàna iny. Inona ny dikan'izay raha ohatra vakina tsotra le izy. Ireo mpifidy amin'ny antoko tiako Madagasikara ireo mpifidy any Marc Ravalomanana moa zany tena marina satria ny vadiny any nanaraka fotsiny an'izay nataony, fa ireo mpifidy amin'ny antoko tiako Madagasikara ireo amin'ny ankapobeny dia ireo foana no mpifidy azy. Ireo zany tsy mihetsika ireo raha ohatra ka mahita ataontsika hoe 50 isan-jato ny 300 isan-jato ny mpifidy izy zany hoe amin'ny ankapobeny zany dia leo amin'ny 20 isan-jato ny vahoaka Antananarivo zay le ataontsika hoe réservoir de voix tsy mihetsika ho an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Io zany aloha tsy misy adevitra izany hoe io score-ny tiako Madagasikara io score mbola tsy définitif zany hoe mbola izy io zany ny tena pakafiany Marc Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra le ataontsika hoe baziny zany. Ny antoko tiako Madagasikara rôly mercia dia antoko efananana n'izay baza izay na izay mpiaradia amin'izay io le teneniko hoe 20 isan-jato ny mpifidy na 20 isan-jato raha be indrindra, ary mbola tsy nandiso an'izay io taremarika izay mivoaka raha le hoe vokatra mbola mandelo zany amin'izao fotoana izao. Iny zany ray iny mipetraka reo olona ireo amin'ny ankapobeny le efa ozany filazantsika azy hoe fanatizery mazava ho azy zany tsy alternative mihitsy ny candidat Lalao Ravalomanana satria efa teneniko hoe le réservoir de voix ny mifidy azy foana. Zay zany ray. Faharoa manarakaraka izany zany dia naresy lahatra ny fanazavana izay nataontsika foana ny mpieno hoe tsy mety ny ataony ty fitondram-panjakana ity, ary zay ny antony tsy mifidianan'ny olona any candidat ny fitondram-panjakana. Any amin'ny 300 isan-jato ny taremarika azo ny candidat ny fitondram-panjakana eto Antananarivo renivohitra ianao dia mahita 300 isan-jato ny candidat ny fitondram-panjakana grave be zay. Ary ny fahatelo dia io le teneniko hoe victoire goavana be na fandresena goavana be ho an'ny fikambanana freedom ray zany aloha na tiana na tsy tiana rôly mercia dia misy zany ampahany frange ohatsika frange ny population resy lahatra sy manaradiana izay cause narovany fikambanana freedom izay tsy lalatiana zany hoe tsy entina amina fanatisme tsangan'olona ny atsika fa tena le cause narovana izany, zany hoe mbola victoire antsika ihany koa ny olona tsy nandeha nifidy. Zay zavatra apetraka ao anatin'izay hoe matony isan'io abstentionnisme goavana be io tsy mahita zany hoe raha tena tian'ny olona manko zany ny tiako Madagasikara na ny fitondrana HVM dia tokony ho alternative ny fidiana zany ohatra Marc Ravalomanana raha tsy nifidy an'ity fitondram-panjakana ity, fa tsy nirohatra ny fidy Andriamatoa Lalao Ravalomanana ny teto Antananarivo. Ho atsika tato amin'ny fikambanana freedom dia victime na tiana na tsy tiana le fihodinana lay lisy mpifidianana tsy nandeha araka ny zeloniny. Ohatra anankiray tena miresaka sy miteny mihitsy ty ambarako anareo ty izahay tato anatin'ny fikambanana freedom. Fantatsika tsara fa volana May no nanao ny fikarakarana ny antota taratasy filatsahako vidiny. Amin'iny volana May iny ireo conseiller municipal zany hoe ireo le mpanolotsaina municipal ao anatin'ny listre ny fikambanana freedom matoa afaka nilatsaka ho mpanolotsaina dia nahazo tsara zany ny fanamariana na ny certificat milaza fa voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ilay mpanolotsaina, izany hoe certificat d'inscription sur la liste électorale. Tsy mahazo milatsaka ianao ary tsy valide ny candidature anao raha tsy manana an'izay certificat zay. Matoa zany ireo 20 ray listra tamin'ny Lalatiana Rakotondrazafy ireo nanana an'izay fahafahana milatsaka ho fidiana izay dia voasoratra tao anaty listra zany. Zany hoe tafiditra tsara tao anatin'ny listra tamilay 15 ny volana avril nanaovana n'ilay fampiatoana farany na arretage définitif an'ny lisy mpifidianana. Tamin'ireo mpanolotsainana ireo rehefa akory ny agagana omaly raha nandeha nifidy fa misy anakefatra tsy ao anaty lisy mpifidianana intsony, nefa dia voasoratra ara-dalàna ary manana certificat d'inscription sur la liste électorale dia misy efatra tsy tafiditra. Raha tao anatin'ny candidat conseil municipal ary misy tsy tafiditra ao anaty listre, izahay teny Ambomanarina fotsiny bureau de vote anankiray misy isan'olona ary no marianay zany nanaovanay constat zany 20 amby zato tafiditra
ministre teo aloha manana karapifidianana, manana karapanondro, efa nifidy teo aloha, tafiditra tsara tamin'le arretage définitif ny liste électorale fa tsy tafiditra intsony 20 ireo teny Ambohimanarina. Akoatran'izay teto amin'ny boriboritany fahaefatra efa anjatony maro ny isan'ny olona tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana tamin'ny tindra mitoraka ity. Tena tsy azo tafo fianakaviana iray manontolo anatina trano 2 samy ray tsy tafiditra nefa dia manana karapifidianana, manana karapanondro, nifidy tamin'ny fifidianana indroa ny fanesy ary tafiditra tamin'ny listra tamin'ilay arretage définitif tamin'ny 2000 tamin'ny 15 avril 2015. Dia io le nitenentsika ary manamarina nitenentsika teto hoe tokony mba ho hitany rehetra tompoko ny listim-pifidianana mialohan'ny fotoana anaovana ny fifidianana ary tokony misy recours raha ohatra ka tsy tafiditra ao ianao. Amin'ny andron'ny fifidianana sisa vao mahazo tonga any amin'ny bureau-pifidianana izany listim-pifidianana izany ho ny eo anivon'ny Jeannot dia tsy afaka ny consulter ianao ny listra izay nampiasaina tamin'ny fifidianana omaly iny tonga tany amin'ny CED ozy ny filazantsika azy komity voameran'ny fifidianana any amin'ny distrika zany dia listra tamin'ny afakomaly ariva izany hoe ny andro melohan'ny fifidianana vao tonga tany amin'ny reo CED ireo na ny CED zany hoe tsisy nahafahanao nijery sy nanara-maso ny anaranao tao anatin'ny listim-pifidianana mi be dia be zany ny olona latsaka tao anatin'izay fifidianana izay. Zay ny lafiny zavatra faharoa na tiana na tsy tiana zany victime nio anomalie io isika tato anatin'ny fikambanana freedom za dia mahasamy teny fa raha nandeha tamin'ny lohan'ny fifidianana io tsy ohatran'io ny vokatra teto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra mahatonga ny olona miteny hoe za be da be moa ny olona maneho hevitra hoe tsy mino loatra hoe ohatran'io ny tena résultat. Zay zany le teneniko hoe na tiana na tsy tiana tsy maintsy vokatra zay zany miara-pavoazana isika tao anatin' izay listim-pifidianana izay ho antsika teto Antananarivo renivohitra zany isika tao anatin'ny fikambanana freedom. Fanamariana faharoa zay. Ny fanamariana fahatelo remerciant dia ny hoe mahita zany ao anatin'io fandehan'le fizotrany fifidianana io fa mitranga amin'izay le tandrametaky ny mpikarakara ny fifidianana. Be dia be ny olona tsy mahalala fa androm-pifidianana omaly 2 ny volana Jolay. Zay vao manontany hoe andro tsy fiasana ve misy fifidianana tsy ampy le fanentanana mifidy midradradradrany teto tsika talohan'ny fifidianana. Ahoana ihany ary efa 2 herinandro melohany vanim-potoana nomboan'ny campagne ve na ny fampelezan-kevitra ve dia mbola tsy mahalala ny olona hoe izy fifidianana amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana Jolay fa tsy nisy zararaha nisy petadrindrina kely teny amin'ny bureau any arrondissement mba nahitanao hoe tonga avy mifidy. Aiza moa ny alalany olona hoe izy fifidianana nefa élection de proximité fifidianana akaiky ny vahoaka indrindra tsy mandray anjara le vahoaka na rinjo zany le vahoaka na tiana reo fitopolo isan-jato sy ny fidy reo na rinjo reo satria mino marimarina fa mireo fitopolo isan-jato reo be dia be no tsy nahalala kory hoe misy ny fifidianana akoatran'ireo latsaka maro tao anatin'izay fifidianana izay. Zany hoe ny tiako tenenina zany dia mazava ho azy fa io taux d'abstention izay mitranga io dia tsy maintsy en faveur ny candidat antiako Madagasikara satria reo efa manana base solide teto Antananarivo renivohitra ataontsika hoe fa manana ny électorat zany zay tsy mova mihitsy reo na rapitso aza mbola olo-kafa indray no arotsaka Marc Ravalomanana dia reo tsy iova fa reo foana zany ny électorat ny Marc Ravalomanana. Ka io no itenenako antsika rehetra izay ny fidy ny fikambanana freedom ho antsika ekipa rehetra mpiara-miasa aza manana hafa tsy nitsanga menatra isika tao anatiny ny fifidianana iny. Marina fa hoe amin'ny vokatra provisoire zany na vonjimaika zany dia hoe mitana larana faharoa isika fa na izany aza tena mba mametraka mihitsy ny azany ao anaty hoe aza manana ary aza kivikivy aza resiresy na reradraraka fa tena tsy ny démérité zany hoe tsy nitsanga menatra zany tsika tao anatin'iny voka-pifidianana izay nitranga iny. Tiany fifidianana voalohany natrehan'ny fikambanana freedom marina fa efa tamin'ny taona 2013 nitsangana ny fikambanana fa teo amin'ny sehatra sosialy zany ny tena nahitana azy mafy sy tamin'ny fedina amin'ny tsiaradrariny sy ny sisa fa raha hoe teo amin'ny lafin'ny politika dia tsy voaela kory nanangana n'izany tena base politika izany ny fikambanana freedom kanefa
raha ny taremarika zany de hoe eo amin'ny fito amby telopolo efa polisan-jato eo tsika eto Antananarivo renivohitra raha ny vokatra vonjy maika zany hoe tao anatina fotoana fohy zany de nahavita nametraka n'izay base zay ny fikambanana freedom ary tafiditra eo amin'ny force politique laharana faharoa eto Antananarivo renivohitra na tiatsika na tsy tiatsika izay isika de nasaniatrika n'izany Goliaty eo amin'ny fanaovana politique zany marika mialatsiny fa tsy Lalao Ravalomanana nge ny adversaire fa marika Ravalomanana Lalao Ravalomanana zany tsy nomaly aza taminanao fandatsaham-baty sy ny teny izy fa mivadiny no ny teny ary tsy vitany hoe tsy ny teny mbola en retrait izy mbola somary aty aorindriny izy fa ny vadiny zany ny tena au devant de la scène ozy ny fitentsika azy na eo amin'ny voalohany eo zany ilazana hoe tiany tena ady mihitsy tamin'Andriamatoa marika Ravalomanana tenany marika Ravalomanana zay efa président de la République nandritra ny fito taona manana solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra manana n'io électorat io ary nampiasa vola tsy tokony tsy firohana tao anatiny ny fifidianana io za tsy omba ho nampiasany tambazotra ny fiangonana tahaka ny nataony zareo tsy hosananao an'izany satria ny etikako nandrarahany zany hoe any efitra ma tena nampiasaina be za tsy mba ho nisananao an'izany hoe karamaina 20 000 ariary reny épicerie samihafa na ny tranon'olona ireny de mametraka an'le sary ny Lalao Ravalomanana eo zay zany ny tambiny de le ampidirina sy avoaka isakala za tsy mba ho nanao an'izany isika tsy mba ny ekipa tsika rehetra izay nanao an'iny fifidianana iny hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra de nandeha bénévolat daholo nandeha tamin'ny sitrapo zany hoe raha mitovy zany ny moyen raha mitovy ny tanjaka raha politika hoe efa 7 taona ianao efa 10 taona ianao teto amin'ity fifidianana teto amin'ity arène politika na teo amin'ny sehatra politika teto Antananarivo ity mino ahy isika fa nandresy lavitra n'izany candidat ny marika Ravalomanana zany tsika raha nitovy zay herintsika izay fa isika nefa fantatra ary efa fantatritsika de ny melofa tsika io Davida andeha hiatrika an'le Goliaty goavana be amin'ny fanaovana politika tsy nisy parti politika teto akoatratsika nasany hiatrika an'ireo isika no sanitsangana ary isika raha mbola vehivavy kely ty ny lohalaharana tao amin'izany fitsanganantsika izany zay zany apetraka tsara tsy Lalao Ravalomanana ny adversaire atsika fa marika Ravalomanana tamin'ny fifidianana apetratsika tsara izay izany hoe tsy tokony isy akivy atsika mihitsiny zany satria misy namana be de be hatramin'ny maly ariva hatramin'ny alina fa efa tany amin'ny ray maraina tany moa nanomboka ny se dégager les tendances tena hita zany hoe ohatraohatran'izao hatrany amin'ny 10 isan-jato ny bureau de vote any araky nambaraka teo de misy tena nalahelo misy latsa-dranomaso misy ny tomany misy ny teny hoe tsy nahita toro mihitsy fa tena kivy zay Lalatiana za miteny hoe aza kivy satria voadingana voalohany ese voalohany nataotsika teo amin'ny lafiny fifidianana iny zavatra natrehatsika iny tsisy tokony akivy atsika mihitsy zany ny vokatra fa mifanohitra amin'izay azy fa ombiazana goavana be ho atsika iny satria natiana na tsy tiana manomboka zao zany incontournable ny fikambanana freedom eto amin'ny tanànan'Antananarivo aza donona rôle merci aza donona razafla fa tsy marika Ravalomanana intsony nge ny hiatrika ny conseil municipal Lalao Ravalomanana tsy maintsy andeha hiatrika ny conseil municipal ary za de mametoky antsika rehetra fa hiatrika n'izany Lalao Ravalomanana zany eo amin'ny conseil municipal za zany de miteny atsika rehetra fa efa lany conseil municipal ary anana ekipa maro izahay satria mazava ho azy nge zany fa izara amin'tiako Madagasikara sy ny freedom ny conseil municipal eto amin'ny tanànan'Antananarivo ny candidat hafa moa kely ny salanisa azony mety matafitra ray roa izy angambany ray angambany au maximum fa isika zany isasaka amin'io raha andeha ataotsika hoe manana telopolo isa satria 5 ny isan'ny conseil municipal manana 3 isa ny tiako Madagasikara raha ohatra zany comme se confirmer au résultat officieux io tsika mety manana 20 any 20 na 20 zany ary mety hoe 10 zany ny hafa ao zany hoe tsy azo amaivanina mihitsy nitanjaky ny fikambanana freedom ao anatin'ny conseil municipal ary za de mametoky anareo za Lalatiana Rakotondrazafy fa hitondra ny teninareo ao anatin'izay conseil municipal izay za de hanao conseil municipal meo manko ny misy miteny satria azonao atao tsy manao na manao an'izay conseil municipal za Lalatiana Rakotondrazafy hanao conseil municipal ary mametoky anareo fa hiady ho an'ireo olona rehetra maro be mifidy aty eto Antananarivo renivohitra ireo hiady ho an'ireo tsika nasaniatrika fifidianana ny hafa tsy nasaniatrika fifidianana izany hoe na izay fotsiny ihany aza de efa victoire atsika satria tena nampiseho tsika ny fahasahina tanora ary tanora daholo ny ekipa rehetra izay niaraka teo nampiseho tsika nanana an'izany fahasahina izany ary asa hiatrika
ao anatin'izay filan-kevitry ny tanàna izay amin'izany be ny tanàna lalora valomanana zany raha izy no tafakatra eo hitantsika eo manko ny résultat officiel satria mbola misy ho any recours tsy maintsy atao ary za de miteny fa noho ny anomalie samihafa izay niseho de tsy maintsy ampiasa ny recours légaux rehetra na ny fahefana omeny lalàna rehetra izahay mba anoerana n'izany tsy ara-dalàna marobe tamin'ny fifidianana izany zay zany ny zavatra apetrako ao anatin'izay manararoatra ako Roly merci amin'ny teny eto zany de rendez-vous ao anatin'ny conseil municipal aza donona fa ny conseil municipal manao budget ny commune aza donona fa ny conseil municipal rehefa vita ny exercice budgétaire manao ny compte administratif any amin'ny farany zany année budgétaire izany zany hoe mampanantena sady anareo fa anara-maso amin'ny antsipriany fomba fitantanany eo anivony zany commune Antananarivo renivohitra izany mampanantena anareo fa na de tsy lany ara fa nampanantenaiko ny fanaovana mangarahara amin'le fitantanana ny commune ho ataotsika izany satria manana an'izany accès zany ao anatin'ny conseil municipal izahay ao anatin'ny fikambanana freedom hanana an'izany na tiana na tsy tiana mampanantena anareo so de isy hoe raha pitso ndray de ny orinasan'izy mivady ny mandeha ao anatin'ny fitantanana ny passation de marché any anatin'ny commune de ho avoakatsika izany ho aseho atsika izany satria zay ny adidy zay ny nanankina anareo ny fahatokisanareo tamiko ary ho ataotsika izany tsy isy zavatra bilabila eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ka tsy ho avoakatsika ary tsy isy zavatra tsy ho fantatry ny mponina ny mpifidy sy ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny zavatra mitranga eo anivon'ny commune manareo an'izay satria zay ny asan'ny conseil municipal fahefana mpanao lalàna eo anivon'ny tanànan'Antananarivo fa aza donona zay conseil municipal izay na filan-kevitry ny tanàna izay manana ny fahefana tsara zany afaka hiady ho antsika rehetra zay ny fampanantenako voalohany fampanantenako faharoa de aza manana iao andreo zay manana iao hoe ahoana zao Lalatiana de itoy anao ny ady izay nataony ho anareo hoe ho anilanareo foana ny fikambanana freedom tsy hiala akory aza manahy na nandresina resy tamin'ny fifidianana de ametraka tsara zany hoe railo voalohany indrindra mbola noho ny asa sosialy izay natao sy ny asa fanasoavana mpiarabelona izay natao tsy misy ovany iny faharoa manarakaraka izany de mbola noho ny ady sy ny tolona ho an'ity firenena ity foany tsy misy ovany iny ary miampiny andraikitra izay atao amin'ny conseil municipal de itoy anao an'izany asa na famakina bantsilana sy ady amin'ny tsirariny izay efa natao zany hoe aza manana iatsika rehetra amin'izay hoe anahoana ny hitondrany Lalatiana sy ny fikambanana freedom ny hoavy ara-politika ny manomboka eto aza manafa voazao voateraka tsara ary efa voasoritra tsara ny lalantsika ao anatin'izay tontolo politika eto amin'ny tanànan'Antananarivo izay amin'ny ankapobeny tiako resana Roly merci fa mamela ay ianao raha sitraka ao amaly andre teboka roa telo farany reto satria minitsy ny teny moa tao anatin'izay fotoana rehetra izay zany ny fanenjehana marobe ny fanaratsiana marobe hoe mpivarotena moa ny Lalatiana io hoe sy ny sisa marobe zany ny fanaratsiana tao zany ny tsy amaly an'ireny mihitsiny fa tiany tsy maintsy mba valiko androany maraina Roly merci nanao antoka mihitsy ny Lalatiana ny tranony mba hahafahany miazakazaka manao an'izay fifidianana izay zany hoe ny arabola zany io mba mangataka an'le olona manely an'le tsao mba satria misy hatramin'izany mihitsy ange nanao antoka tany amin'ireny microfinance reny iza le microfinance aloha mba tiako fantatra ary ny faharoa manarakaraka izany mba aseho iaho ny taratasy nanaovako an'le antoka fa za tenako aloha tsy natadidina andeha nakany fa mba mangataka an'le olona manaparitaka an'le tsao any amin'ny tambajotra serasera sosialy any mba lazao amiko eto hoe taiza microfinance taiza ny loharanom-bolona ny Lalatiana Rakotondrazafy de madio mangarahara tsy misy zavatra iahiny akoatra ny fanampenana ataondreo namana malala-tanana de tena sahako no miteny tsy ampiambambany eto Roly merci fa tena asasarana sy atsembohanay mivady nanaovana niny fifidianana iny zany apetrako tsara fa sady ray tsy mitrosy Lalatiana roa tsy nanao hypothèque ny trano ny Lalatiana fahatelo tsy ananan'olona trosa i Lalatiana raha vita ny fifidianana oka mba apetraka kely zay satria manko misy manely an'izany tsao zany de natao an'izao mihitsy ony de zao ony oka mba apetraka zay ny lafiny zavatra voalohany Roly merci
lafa zavatra faharoa zay mba tiako valiana ao anatin'izay resaka izay de hoe nga izy ty vita amin'ny vavabe zao nandinika tsara ny vahoaka n'Antananarivo de mikasika ny hoe zay ny antony tsy nahalany anao Lalatiana ozy ako hoe ny any amin'ny firenen-kafa rehetra nge ro limersia ny adevitra no ampandrosoana ny fireneny tsy misy olona any amin'ny firenen-kafa olo-pirenena na de anankiray aza ka hifidy candidat tsy miresaka aminy na de indray mandeha zany aza fa ny aty amintsika moa hafa kely mihitsy le mpifidy satria tsy afaka mandinika an'izay ozy nisy namako zay tamaraina ny teny tamiko Lalatiana tena mbola mila biazana mihitsy le olo-pirenentsika eto Antananarivo e de ozy ako hoe adino le olona miteny satria hoe ka tsy nitabataba fa mila miasa e gaga ny tena oke ary ndao mila miasa ny déclaration voalohany nataon'ny Ramatoa Lalatiana de hoe miankina amin'ny pourcentage azony iny ono no anomboan'ny asa isaky ny arrondissement zany hoe zany tsy petraka amin'ny toerana mahabe ny tanàna azy ve zany Ramatoa Lalatiana fa aty sahady izy première déclaration de efa mametraka izy fa izy fanavakavahana zany amin'ny fitantanana ny tanàna ben'ny arrondissement izy lehibe ana arrondissement izy zany teniny zany tsy zany namorona n'izany fa teniny izany hoe ny tiako tenenina de ny hoe misy zany ho an'izay mety nazahoany vato kelikely nandreseny ny fikambanana freedom zany de mazava ho azy so victime sahady anareo izay nefa nanakianatsika ny Marc Ravalomanana tamin'ny fitantanana tadidinareo tsara tamin'ny fitantanana tamin'ny taona 9 tamin'ny taona 7 raha ohatra ka tsy lany teto Antananarivo ny candidat ny Marc Ravalomanana de inona ny nataony tezitra izy nafindra ny tany Tomasina ny fankalazana ny 20 ny volana jiona tamin'izay fotoana izay ary de mampiseho mihitsy izy hoe saziny le vahoaka n'Antananarivo fa tsy nifidy azy aveo no saziny Andry Rajoelina ny tantana ny tanànan'Antananarivo tamin'izany fotoana izany satria tsy nifidy anao an'izay sahady zany Ramatoa Lalatiana tsy zako ny namorona tsy hoe fanaratsiana fa vavany teny ny voaka ny vavany hoy izy hoe miankina amin'ny pourcentage azony isaky ny arrondissement ono nanomboan'ny asa de gaga ny teny za de ametraka Ramatoa Lalatiana enao de manana andraikitra be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra raha enao ny lany eo nitiny zany tenenina de tsotra rôly mercia miasa izy ho an'ny arrondissement rehetra tsy anavahana fa tsy hoe ny anosy be zany satria ambanimbany etena namontana zany satria taty izy tena écrasé ny fikambanana freedom de ilaza zany etena namontana fa hoe tsy anaovana asa zany ity tany amin'ny pefiloam-body rano izy tena écrasé lavitra tamin'ny fikambanana freedom de any izy zany tsy anao asa ihany koa zany hoe ny amin'ny toerana rehetra izay nandreseny fikambanana freedom anazy zany de tsy anaovany asa zany fa ohatra zany eny am'le nandreseny apefilo faravohitra reny ihany zany nanaovany asa de gaga ny tena ao anatin'le programme tokoa zany zay zany mazava nge zany hoe tsy nisy programme tokoa izy satria miankina amin'izay hono nanomboan'ny asa rehefa nana programme ianao tsy miankina amin'izay isambato azonao fa hoe ty ny programme anomboka an'ity fa zay le hoe mbola mila biazana ny vahoaka tsy natakatra n'izay le vahoaka no zay natakatra n'izay koa nesorona tamin'ny zoany afaka hifidy tamin'ny alalan'ny lisy mpifidianana sy tamin'ny alalany tsy mba nahafantarany akory no tsy fahampiny ny fanentanana hoe mandeha zay resaka fifidianana izay rehetrarehetra izay mba napetraka rôly mercia tao anatin'ity resaka izay nataoko ty mamerina ny fankahirezana antsika rehetra atrakaony aloha ary aza kivokivo hoe raha sanatria mvava miteny ka tsy ho azotsika ny fitantanana ny tanàna fa isika tena mbola manana ndraikitra goavana be ary vao maika goavana aza ny andraikitsika ao anatin'ny filankevitry ny tanàna ho ataotsika hatramin'ny farany zany zay no mba tiako nyresahana rôly mercia fa za tsy resaka akory aza ny hoe Ramatoa Lalatiana nge Marc Ravalomanana moa ny tena mariny sady milaza hoe tohanana ny sehatra resa-pireneny zao hoe isika tsy mba nanana an'izany ary tsy miambo tohanana ny sehatra resa-pirenena satria fiandriana amin'ny pirenena ny resahana eto tsy miambo an'izany mihitsy nefa nasany atrika azy nanana niny score honorable iny tao anatin'izay fifidianana izay za kosa aloha miteny hoe mahasamy rearea manana antsika rehetra izay nifidy mahasamy rearea tamin'iny vokatra izay azo iny ary tsy miondrika mihitsy ny loha fa tena la tête haute ozy ny teny vahiny zany hoe mitraka tsara ny loha ary ao anatina fireareanana fierté tsara ao anatina honneur na ao anatina voninahitra tsara no avitany zay fifidianana izay ka zay toetsaina izay ny tiako ny fampizarana tamintsika rehetra mahirezy ao anatiny izay resaka izay apetratsika rehetra izay ny any farany teneniko de ny hoe
tsy mahasoa antsika ny fanafozavozana olona tahaka ny ataony pomba n'Andriamatoa Marc Ravalomanany tsy mahasoa atsika ajanony am'izay efa voapirofo zao fa tsy mahasoa atsika le manafozafoza olona io efa voapirofo zao fa tsy zay nitadiavany le vahoaka n'Antananarivo rehefa be ny tanàna ianao de manao vary rassembleur manao vary fampivondronany fa tsy hoe zany hoe hainao be ny tanànan'ny olona tsy foza ihany fa tsy hoe be ny tanànany rehetra te ametraka hoe antany daholo aloha reo candidat rehetra ireo zay vao mba miresaka ny Lalatiana fa Lalatiana mbola tsy nisy zavatra nafeniny tao anatiny zay resaka fanaovany politika zay ary isan'andro izy niresaka taminareo teto ny hafa mba apetrao aloha le fanontaniana ary alohan'ny tsikera ny Lalatiana zay ny fanamariana mba tiako nentina